fitiavany mety hoendriky ny fandarasika androany makasitraka tompon'asy tompovavy Antananarivo mivezivezy mandalo eto amin'ny Pavy Analakely. Ny hetsika izay ataontsika androany dia ao anatin'ny fankalazana ny Journée internationale de la femme africaine. Miompana kokoa amin'ny zony vehivavy fikirakirana ny numerika no sehatra iarahantsika androany. Vita fampisehoana ireo fahaiza-manao ary fampisehoana ireo andraikitra sahana ministera maro. Mandalo fotsiny asika eny amin'ny misy atsika rehetrarehetra eny ny zavatra ho tenena amintsika ngambany dia hoe ny hetsika izay atao mba hampisitrahana ny zoan'ny vehivavy sy ny ankizivavy malagasy. Betsaka no manontany hoe fangamo tsy misitraka ny zoan'ny vehivavy malagasy. Ny zavatra misy atsika eto Madagasikara mitovy zo raha ny resaka lalàna, mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy, efa azo ny vehivavy ny resaka zoany, fa ny fampisitrahana anazy zany no tena mbola mila ezakitsika ao anatin'izay. Ka izay mampatonga an'ireto hetsika maromaro izay hitantsika eto izay. Araka voalaza teo hoe ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikana nanaova